Ria berawal dari contoh Yerusalem di Falsuna masing Indonesia. Aniu talata terzuna 30 si 2000 Falpua pibabana ustola n'Andriamanitra noho ny fanolorana sy fanavaozana delegation pastoral ary tombo ny fahefana miolena tsara azanio. Aoka iara tsara sika riavana anatanteraka mihira azakazaka masy. Oh
ho aminareo le ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Nisaotra n'Andriamanitra isika amin'ny famakina ny salamo fahaefatra amby telopolo. Salamo fahaefatra amby telopolo ny andino voalohany ka hatreo amin'ny andininy fahatelo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Nisaotra ny Jehovah lavalava, eo ambany manakariva fivelana azy. Jehovah mirare amin'ny famaky, ary izany mpandresika fahafara. Miarahana karazan'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandro fandehanana isika. Amen. Midera sy mankalaza misaotra sy manome voninahitra anao zay Andriamanitra railay tsara ny danitra. Miantso ny olona rehetra ianao misitraka ny famonjenao, ary maniraka mpanompo ianao sy mifidy azy reny ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra, anatanteraka ny asa fitoriana ny filazantsara. Misaotra anao izay no ny amreto olombo antsonao ireto, izay ho tolorana délégation pastorale amin'ity andro ity, ary anavao izany ny fanompona eo anivon'ny fiangonana. Misaotra no ny fiheveranao manokana ny fiangonanao, ny fiheveranao ny vahoakanao izay mangetaheta andre ny filazantsaranao, dia ny vokatra fanompiasa ampity. Ndrekizay ny tompo manantona anao eto amin'ny fiangonana masina ity. Tondra izay mety ho fahalemenay tsiraray avy. Tsy avy antsolo marina ianao fanontanota mba hibebaka,
Kuarais tumoni fifonanay malona ny tsy mahalavorary anay. Mifona aminao zay amin'ny tsy fahatanteranay ny sitraponao. Mifona aminao zay amin'ny maondo antso anay. Mifona aminao zay ho amin'ny fiangonanao. Mifona aminao zay ho amin'ny firenenao. Sotra Tompon'Andriamanitra mpamindra ho sy mpamela heloka ianao, ka inonay sy antenanay ny famelan-keloka tongotra ao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anadrantanay zavavaka izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Tonga eo amin'ny fotoana ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, tanterahantsika ny ravolahatra eo amin'ny fandaharana rehefa izay dia hitsangana ny vavaka sy anatin'ny sesy ny soratra masina. Afanao zay mba nananay fony andananao ka dia ho pakaka ny teny tokoa fahatsopiany fotsiny ka mitaka ny tenanay. Tsy mbin'izay tsy hovariana amin'ny sujet-ny fanamina foandraisena tenanao. Apetaka eo pelatananao aty izay amakiny teninao. Ny mpanomponao ho tendrenao tonga ny fatrao amin'ny ty maraina ity. Ifanainao le hitahatarana azy. Asantenan babakkan mengaranao Yesus Kristi. Amin. Makin pilih orang yang berpenasa sekiranya banget. Ingat dia sejak di Islam tertua hukum bidang kaitan. Menjadi tarikan di fulu katan kaitan di fulu.
fahefatra raisitsika eo amin'ny farika amin'ny folo ary asanina hatramin'ny fahefatra ny efa vakela dia vakina amin'ny anaran'ny ary ankehitriny dia tafangona mely anao ny firenena maro izay manao hoe aokarambaraka zony ary aokanositsika ho faly-mijery azy kanjo tsy fantatroreny ny hevitry Jehova nahazo ampisainany fa efa manangona azy toy ny amboararoko amin'ireo izy mitsanganaka miveleza sy mazanakavavy fa mitandrokao afokovy ary mikitronao afokovarahana ka hamoto firenena maro ianao dia tongotrao ho an'i Jehova ny aretana ary ho an'ny tompony tany rehetra ny fananana koa mivolo andiany ianao ry zanakavavy mendiany manao faherana antsika izy mamelotro kakazo ny takoraky ny tsara ny Israely. Filazantsara araky ny Jaona toko fahadimy ambin'ny folo ny andiny faha-eninambroapolo sy ny fahafito ambroapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ray dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ray dia izy no vavolombelona anambara ary anareo koa dia vavolombelona anambara satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika ambroapolo. Fa nitsangana Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka fantatrareo zao ka eny teny tsy mamaraky ny hevitrareo tsy akory ireo fa vahaora fahatelo ihany zao ny andro. Fa izao lay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahyko amin'ny nofo rehetra ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ny lahy antitrareo amin'ny nofy ary ny mpanoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahyko amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany dia ra sy afo ary zavony ny setroka ny masoandro ho ampidiko hoaiziny ary ny volana arora alohan'ny hatongavany ny andron'i Jehova dia ilay sady lehibe no malaza ary nazovo ny antony anaran'i Jehova dia hovonjeny. Ray masino malasinanay amin'ny fahamarinana mitenona amin'ny fahamarinana. Amen. Hotampiaratsika eo amin'ny fitsanganana ny firana fanampiny fahaefatra ny andiny fahatelo. Amen.
Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mirava sady ireto katekista marobe izay mena fahefana pastoraly ary matanteraka izany antian'ity avana malava mahatatra izao vanim-potoana miavaka eo amin'ny fiainan'izy ny tena fiangonana izao. Nofona volavo antian'ity no akatsika ny avatry ny tompo mika toko faefatra ny leny fanika ambinifolo ka hatramin'ny faefatra ambinifolo efa no vakily pontoran'Andriamanitra tamintsika teo. Anisan'ny anankiray amin'ireo mpaminany malaza ao amin'ny soratra masina ravana malala izany mpaminany mika izany. Mpaminany tany taonjato fahavalo talohan'i Jesosy Kristy. Ary miavaka ny anarany eo izy ka amin'ny teny hebreo eny hoe iza tahaka ny Jehovah. Ry zany tianao fanampy izy hoe ty Andriamanitra tena izy. Any ijoro maneran-tany tamin'izany fotoana izany ary natolazo kevitra fa tsy misy tahaka io Andriamanitra io eto ambonin'ny tany. Edaka mafy izy mila mpazakana teny fandriky taonjoro dia atao ilay mpazakana am'ireo hoe Jotana no ty miasan'ny Ahaza dia no ty miasan'ny Hezekia. Zany hoe mpaminatoka zany namakivaky mpanjaka telo mifandimby tao Jerosalema. Ity mika ity tena sarotiny mihitsy izy amin'ny afaky Jehova mba handeana amin'olona fahamarina. Tena tsy ekeny mika mihitsy zany miraka namparaoby Jehova teneno ny firenena amin'ny tsy fahamarina zay atao teneno ny mpitondro dia tena teny mika namara ny fahoavy ny fitsaran'Andriamanitra ny vaivay nampitaneno ny tony tahatemo ny fanaovaratsy tia ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Ary evakoa izy name fampanantenana fahoavy misy hitantsika fa misy fampanantenana ny toko fahadimy vantana tsara le hoe fainao Betlema nefa izay kely tsy tokony isan'ny arivony jody avy aminao no voanina anankiray mpanapaka ary izy ho tiany tsireny. Izy ko fampanantenana mirehetra tsara fa ho avy misy ho avy ny mpamonjy ho tozao. Eto ravanamalaza dia mibantina vanim-potoana anankiray miavaka ny fireneny Joda ary tinganarolo ampahirezy mandrety katekista eretrisika mpanosona ao anaty fotoana lehibe ity voalohany dia hoe manam-pahavalo i Jerosalema. Manam-pahavalo Jerosalema ary tapany faharoa dia hoe zay zany aza nefa manana ny fikasany fosaka Andriamanitra. Reo ny fanaky manam-pahavalo Jerosalema fa manana ny fikasany Andriamanitra. Deus ele esqueceu na boa, eu falava manam-pahavalo i Jerosalema. Dia Jerônimo de faria bem fuga para falar no bem por não. Arquete de tafana nele não firenena mar. Zema não é ao para maraxio. Arão para mais que eu falo delas. Aí misi firenena mar, bola com miana, amém, a Jerusalema. Hameni firenena Juda manturo jumbreu fanatico fanotilla io il paese che deve lavorare deve avere la firenena di Israele tagamenti firenena di Mante che ton babyloniani ton assiriani ton caldeani ton edomiti ton moabiti ton ammonita a ton filistini. Ma presa la firenena zany reo tena nodilla hoe taontsika irahina teo pitiana Jerosalema ho ravana fazafany Joda dia itsika ny velavina ao amin'ny firenena.
mba ipetsapetsa zany a firenena mampidiny fatadaza eran-tany zany baboniany zany hoe mamafy be zany zaniky pialina zany mafy be zany fa ireo miaraka doridoridoridory reo a hameny ny jiosy taojoda fa ino moa zany mamokamoka dareo mamikevokevoka dareo hanomboka tyvake satria tao Jerosalema raha tao tempolo Jerosalema dia misy volamena 3 tonnes mahery ny fanakaritra tao ary io le mampitiritra firenena misy volamena 3 tonnes ao amin'io tempolo io ary atsika volamena apolitika ny firenena mba ho azy ary misy volafotsy 4 tonna zany hoe fanakareto ohatrazao hitatsika izao zavatra hitao tempolo volamena sy volafotsy avokoa 3 tonna volamena 4 tonna volafotsy reo ny mampiloaloan'le manodidiny ohatrany mahakaikaitra ny firenena eran-tany motia Madagasikara fa misy safira misy volamena misy aretakidintany misy afafinaritra zay tsy fahita ireo zao tontolo zao dia tena mitady hoe dolidolidolidolidoly hoe zao tontolo zao ohatry zany mirahina mba izara babo ireo firenena maro ireo ary mifanaraka fa ikomo anapotika ny Joda anapotika ny Jerosalema raha manana ry katekista rehetra zay homena délégationna pastorale teny manam-pahavalo eo manam-pahavalo ianao ary fahavalonao io dia mety vahoaka mety firenena zay hitatsika firenena tena etany tsy zany mamely anao vahoaka mety bekanao amely anao rehefa anao miasa ny katekista délégué zay dia atao tena misy fahavalo zay ary tsy ilaina filazana tsara fa tsy misy fahavalo dia ny fahavalo hitavakana fahavalo zay le tsy hitanao vantana kanefa mamely anao toy ny fankahalana mamely anao toy ny olona faty aotrakanao otrety firenena io alao jereny fatika Jerosalema mandinika fa irodana io firenena Jerosalema io firenena Joda io Jerosalema revotra irodana io dia misy mitady anima sy andravanao misy mitady anima sy andrava ny tranon'Andriamanitra taky zay teneniny fahavalo lehibe rikevy maro fahavalo anao a to dia anao mieritreritra hoe tsotra ny fahavalonao fahavalo tamaso sy fahavalo tsy tamaso tarindra isefotreantsona hoe betsy misy sefbe ao betsy efofa taitra amely anao amotika anao haravanao taky zay atao reto praitsofakomo reto ary betsy efopio mananao mafahefanatsina hoe satana io satana io mananao mafahefanatsina hoe devoly komando sefbe ary lasa miasa devoly amotraka anao sakana miasanao amotika retinao andavarava ny fona napetanao ao anatin'ny fiainam-piangonana mana-fahavalo ianao ary le fahavalo ara-panaratsy no tena mazana be rehefa tehitsy atotra zany dia sorony robo sy zoga dia mitany petrikety avaoka fa mana-fahavalo zao ary le fahavalo ara-panaratsy ny tena sarotra amin'naresy azy ali misy olona me tsara velatsy misy olona mamantitra misy olona miatrika toy misy karazan'olona ao anatin'ny fiainam-piangonana zay ambasadôry satana iranao hitsapanao hijery fonao hisedanao afaitodoro ao anatin'izany fahavalo zany a mihiraka Andriamanitra rehetra na mpitandro na mpanefana samboeo na katekista lehibe maka-fahavalo sika eton'ity asa famponay ary misy zavatra tiorombanao a le kristianao mitsotony volamena sy volafotiny amino alay donc hoe alay dôlo reo mahatsironitra azy reo ary reo tino amoda lay tompo
soam-panah metsika atao fiangonana zaraitsika amin'ny tenin'Andriamanitra zaraitsika amin'ny sakramenta ireny mbola fotsy-volamena zay sakana be atyropahana matsiavo zany ny vahoaka n'Andriamanitra manam-pahavalo ianao revana malala io zany dia mampahery anareo zay otorana délégationna pastoraly ampian'ity tsy mba fahavalo ray tsy mba fahavalo roa tsy mba fahavalo tamaso ihany fa tena fahavalo tsy hita maso ka ilana hery tanahy lehibe ijorona taka mpaminanika zay mana fahasahina mampahery firenena mana fahasahina manitsy ny diso mana fahasahina ilaza n'amesy sy ny famondena zay ifakitany kaneny koa nefa ny fahavalo reo anatiny any reo anatinao ihany ny fahavalonao miankonanao mba mety inona ko zay tsy resakaraha lamy fotoana ny fotsiny ianao salamanao atao nefa lehibazy zay no teniteny ianao raha tsy mivavaka mafy ianao voazakany ianao egnaneny vato kely iretraretrareavana malaza mba otony fanotra lehibe mampinisika azy mampahery azy zay reo tsara zavana malala joba raha tena atao anatin'ny sarotra dia mivady no tena lavitra teny mangividina efizao mavonoro joba mahafoizan'Andriamanitra dia ao maofaty ianao zay teny mivady joba afoizy am'izay fa tsy mahavotanao to dia anao nianakina mahazo anao fokotra zao ny mombanao rehetra mahafoizy n'Andriamanitra dia ao maofaty ianao zay fivady io zany misakananao sarotsaro fa mitsoro taka zao hoe raisotony ny teny vehivavy adala ny teninao reny misy vehivavy adaly fa taminy anao adala sahitsy ndraindray koa misy lehilahy adala satria misy kely vehivavy fa reny misy miteniteny foana toy adala malora ny asolambelona akaizy mahazo latsakelikena foana irezy eo atrany any mana efa zao mahazo koa atao zao lenao misy terao zany tsy akorana atao veny lenao ianao mianan'izay ka natokanao kely ianao natokana atao veny lenao ireko aminy ianao zao mahazo anao teka tsy mahazo rendray atao vyany lenao apelitely eo anao raha malamalala misy fahavalo koa eo anaty eo rehefa liambona tsy miara-mientana fa rehefa miara-mientana kosa liambona mamatsy anao mitsy valaka ao anao mitsy mampahery anao otadokivikivy anao dia ampahery izy Luther aveva lavorato la coraggio fariziana beta reformation e lì toatrano questo mi fanno pro azmina cazzo chi Luther nella fu non Luther io presa cattolica trasformata nanizia satria vaty lasa nanambatsy Luther namoaka le tezy fotokefa biopsikolo izy zay antsiny foafijery katolika ho amin'ny protestantisme de rehefa ny amatrano Luther somary kivikiviany aminao bebe namoto nazy vaty Lutera tsy miteny izy fambako Lutera de aorona izy Luther voaona fa maty Andriamanitra aza miteny foana rotokia maty Andriamanitra vaty Luther ianao miteny foana fafanambalava ka raha tsy maty Andriamanitra vaty Luther nanino ianao mihidy raha tsy maty Andriamanitra manino ianao mihidy atrano fa tsy mijoro am'le fokolo raha tsy maty Andriamanitra manino ianao mitady hevitra amin'ny reformation na sy mipitodraokola zany tsara zay ataonao zany ianareo katekista vérité fa misy eto amin'ny tompo anao fa lezy zao hoe io le ofonaina maty tao amin'ny herinandro fianakaviana moa e hoe atamo voalohany Andriamanitra nahariny zany fa sy ny tany teny fo amin'ny herinandro fanahy masina zany
le ta voalohany dia mametraka an'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainanao katekista delege izany. Io voalohany io raha mametraka anio aloha le fafito alohan'Andriamanitra skejy aloha rey. Io voalohany io ary ampianary nika atsika dia nifikitra manoloana an'izany fahavalo ka ametrahana an'Andriamanitra voalohany. Karitiny amin'izany ny firenena. Ary Ezekiasy mpanjaka farafarany tamin'ny ainanika dia voataona tsara verina tamin'Andriamanitra. Mahereza amin'ny fanompony be fahavalo ianao. Mila vavaka zany, mila finono zany, mila faharetana zany. Zay olona tsy manam-paharetana tsy afaky mihazo mamaky katekista delege azy. Mahereza. Zavatra faharoa dia afaka malaza ilay kentseo hoe na izany aza rehefa marobe ny fahavalo dia manana ny fikasany Andriamanitra. Manana ny fikasany Andriamanitra. Dia hitatsika eo amin'ny faharoa folo izany fikasany zany. Kanjo tsy fantatro reny fahavalo reny ny hevitry Jehovah. Tsy azo ny fisainany Jehovah fa efa nanangona avotony amboara eo am-pamolona izy. Efa voafatotra Andriamanitra reo ny fahavalo io tsy ho afa-mihetsika ireo ohatry ny amboara eo am-pamolona izay mibolana rehefa avy eo tololo. Izay mampare mitsangana ka niveleza azy io zanaka vavy fa misy famesena zany ao. Kary mafotsiny nareo Jerusalema fodonda ozy eo. Kary mafotsiny nareo mazao. Efa fadorako reo, efa resy reo, efa tsisy tsoto reo, efa odorako reo. Raha mahalala zany ny fitorana tsy takatry reto fahavalo io zany mirereko hoe tsika fizay zao valy. Valy hoe fahavalo a tsika firenena valy reto resina anankiray na dia efa inona kosa. Fa tsy fakafany anankiray manana an'izao. Zay mahatsinisitsika rehefa mahalala. Tsy misy any fahavalo no ino, tsy misy any mpanohitra anao no ino, fa ilay Jehovah aminao manana ny fikasany ny amin'ny fireneny Joda manontany. Ka tsy mifaharesena velively akory no vokatr'ireo fikolonenana sy ataka izay nomanindreo fa efa manomana faharesena tanteraka ao amin'ny fahavalo Jehovah ho afatotra toy ny amboara entinao mpamonoana odorana amin'ny fitsarana farany amin'ny fanisena farany dia any Jehovah io avana malala. Fanisena farany dia andro amin'ny tombo. Mahafinaritra ery le ohateny izay ilazany azy eto. Dia lazava hoe fanotamotrokao ataoko vy ary mititronao ataoko faraha. Le tampoka dia mpaty-ambony zany ataoko vy, ato zany ny finono, ato zany ny zavatra-rehetrarehetra. Zany hoe lafy le ara-panahy ataoko matanjaka be atsara isanao eo. Ary hoe titro hitaka anao manindry manaiky ame io hoe kiraro fahabolam-panahy totrareo kolekosko iny le kiraro iny le boty iny zay hoentina mamakivaky mandresy fahavalo. Azay le mahatongareo hoe mitsangana miveleza vely ampoba pifalina zina tenao le de malese zany fiasan'Andriamanitra rehetra maniny hoe ataontsika mahalala tsy totoga sy Jerusalema fa Jehovah amin'azy ataoko mahalala ny anarako reo fahavalo. Misy tsy marivalo io avanambalala. Alao no hero amin'ny katekista delege rehetra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra na iza na iza. Ora avan'Andriamanitra ny fahavalo zay tsy takatry le fahavalo zay fa mirene izy hoe maro misy. Fa ora avan'Andriamanitra ny fahavalo ary tsy maintsy mandresy Jehovah Andriamanitra tompony teny fikasana. Raha manana ny mpanompony'Andriamanitra anankiray nanao katekista delege ohatra lalao zao. Katekista delege moa dia voalaza fitsika fa manana ny ampivelomany katekista delege. Tena manana ny famadràrany izy zany velomany fa tsy mitora-pivelomana aloha. Dia afaka fanadinana
fonctionnaire-ambony fonctionnaire zany ititezia afa-tsy afaka concours izy io mpiasa-panjakana ambony dia misy formation ho alehany mivoaka n'Antananarivo any amin'ny province dia zao le avana mazava nahazo ity katekista ity nandeha tola fiangonana izy mialady fa départ latsinainy rehefa nandeha tola fiangonana nanavitra n'Antananarivo izy be lorana be lorana misy evolomo tapaka ny lalana tsisy ilay kara amin'ny fotoanampoka tsisy hoe sokotery tsisy ilay kara tsy tafakaty izy nefa tsy davitotra tanina dia par rehefa mienina mareo dia Antananarivo tsisy mihinana moyen connu tena mitomany zao venao taonao jeso zaha mba manao miasanao dia mba misy kely pasa menao any kakanao hoe tsy afaka zay tsy afaka amin'ny formation dia araka hoaso zany rehefa tsy afaka amin'ny formation tena nalahelo tsy parina medicine n'Andriamanitra hoenao dia tsy mba hitanao zay mba navotana zao mba fahasoavana kely hoangely mba lany fonctionnaire dia rehefa vohitra izy mbola tsisy fiarakodia mandefa radio izy tamin'na radio télémonde dia rehefa ofizazam-bono sampanto sady tamin'ny foko fa misy ireo afaparadianao fonctionnaire ambony lasaky andeha amin'ny salazarana asa tany itsimo sy accidenté ary maty avo mitao anazy teny sota zay lasa tsy takatsy olona le fikasana fa mbola tian'Andriamanitra aminy maty dianao anao pay zany raha tena nandeha tamio dia maty miaraka amin'ny zalaha misy traitray rehefa miseho le zavatra lozy ty fahavality fa rehefa miseho ny après fitahina io kazataitra te iretraretra raha ny fahafapiseho asa malakivy adramalaketako ty misy zavatra misy fanantenana kosa ity tena na misy fanantenana maherezaka ampitorana Andriamanitra fialarofony asonarao tamin'ny andro missionnaire le avana malala dia tamin'ny faritra tamatavy misy katekista ohatranao zany tamizany le evangeliste le katekista zany tamin'ny amin'ny foavara voalohany Madagasikara katekista evangeliste dia eo amin'ny fitorina tena andro miditra miara-mirerana ny mpanjaka vatia Antananarivo bolava fiangonana toa dia nety zareo miatakatery katekista otifirina mitsy katekista io zay dia nahaviraka fianao dia otifirina tia ianao dia manolotra ny vavahana mety Madagasikara ary mitorona zavazava eo amin'izay rehefa fanana le masina vanamazana tonga dia nandefasany Jeso alikarotra tonga dia nirita patalohan zalahy tonga dia nanay tany amin'ny alikarotra le masina afaka le katekista bibibiby misy zavatra ain'Andriamanitra mampirisaka alikarotra amin'ny fahavalinao zay le hoe tsy fantatrao lay fikasan'Andriamanitra aminao na rehefa misy olamoro anao azy misy fikasan'Andriamanitra ny aminao aloha rehefa malala ary veronao kiserasely zany azy veronao hoe mbalany kevidrara zay ohatra tsy mikevidrara tsy mibrosy davarika fa ilay miantso anareo manana fikasana ny aminareo izy kazaky eo ampanitaterahana miasa mareka tafanany dia fetra omena Andriamanitra avao isataona no izy tonga avana manazy ary fa tonga ny fetra mety tsy hanavaozana any ianao dia taneo so tratra fahavalo hoe anangana sektakely tia zandrona fahavalo tonga anangana tety fiangonana tafireona mety zandrona fahavalo tsy maintreseny fahaizana makatolo fandanona fiangonana dia fahelena sy fikasana dia zatsy izy ao fandaminana dia zatsy izy ekeo fikasan'Andriamanitra ny aminao fa nabiaza ny fahavalonao manana fikasana amin'ny tena manao ho azy ny olona
Amen. Yumbana ni vavaka-pakatana izy. Feno fisalina ny fosy-pananay Andriamanitra fa nandre ny teninao. Ny teninao izay milaza aminay fa maro ny fahavan'ny mpanomponao izay toro ny filazantsaranao. Irehetrarehetra nefa tompo dia misy vahaolana ao aminao Jesosy Kristy ka mimpandresena aminao izay toro ny filazantsaranao. Omeo anay ny fahavononana mandrakariva tanteraka ny asanao sy ny fikasanao ary dra-pamonjena izay atolotrao an'izao tontolo izao ity ka ho fitaovana mahomby eo am-penan-tananao ireto mpanomponao no irana ireto. Tompo ampahereza eny an-dalana tantano sy vombily omeo ny fanahy mazoto sy ny fanahy feno fahendrena ka tsy hikatsaka afa-tsy ny tompontsoa ny filazantsaranao. Esory ny fahalainana ny fahakoviana ka rasendra fizahatoetra sy ady mahamay dia aoka ianao hiandany amin'ny fampanomponao ireo efa novidianao ka tsy mba harianao. Mivavaka izahay Jesosy ho an'ny fiangonana izay aniranao azy ireo. Aoka tompo ho fiangonana feno fahendrena, ho fiangonana feno fananao ka tsy hijery olombelona fa hijeranao Jesosy Kristy ilay efa miteny hoe mijerea dia ho velona ianareo. Mivavaka izahay tompo ho any ankohonana ireto mpanomponao ireto mba hiara-misalama fitoriana ny filazantsaranao. Ho Jerosalema hanovana ny asanao Andriamanitra fa tsy sanatry ireo indray no vato misakana ny amin'ny zatra. Mivavaka izahay tompo ho anay rehetra irakao hanavao ny fanoloran-tena ka ho masina ho anao araka ny teninao hoe aoka ho masina ianareo satria masina ho Jehova Andriamanitra reo. Taio ny fiainan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hiomana hiatrika ny sonoda lehibe faharoapolo. Ianao Andriamanitra no aoka hitaza rehetra mpizaika ary hitady toerana izay hivantanana hanomana izany sonoda lehibe izany. Vavaka izahay Jesosy ao amin'ny fiainan'ny firenenay. Mianjaanja loatra eo anatrehanao ny zava-misy eto amin'ity nosina ity. Manan-karena ara-boajanahary izahay. Famonina ho amin'ny tany mahantra ara-panahy, mahantra ara-batana, mahantra ara-piarahamonina satria feno loto ity tontolo misy anay ity. Mivavaka aminao izay tompo hitondray ny fiangaranao ka izay rehetra tompona andraikitra hitondra fahalovana ho amin'ny fahatsarana. Vavaka izahay Jesosy ho an'izay entaentanay mandosha ny haino ny vavaky ny sambatanolo ianao. Misaotra tompo Andriamanitra mpiaino vavaka ianao. Indraiky izay ombona amin'ny vavaka tsara nampianarinao manao hoe raha io izay lehilahy ho amasina ny menarana ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao fiatanataka ny lehilahy meo ilay izy azasaza ao anay ary mamelahelyka tahaka namelanay izay rehefa taminay ary aza mitondra nay amin'ny fakapana fa manafarana azy fa nao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Andesika riavana hiara hitsangana hanambara ny foloty.
Iaratsika manona ny fanekepoloana apôstôlika manao hoe liman'Andriamanitra ilay soka lasa sy ny tanana ary mino Jesosy Kristy rahalay tokana Jesy izay totolona tamin'ny fanahy masy nateraka manifetsy ny jala manapaka apôstôlato nongorona tamin'ny antsika iny matsika nalevo nidina tany Efesy nitsangana tamin'ny afakely niaraka ho any an-danitra teraka ao amin'Andriamanitra raisoa avy any ny tsara velona sy ny maty ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonana ny olona masina ny famelan-teny fisarana-tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Zao tsika riavana dia tonga eo amin'ny asany filonam-paritany ka ny tontena izay ilaza garany filonam-paritany mitondra entina manomboka ny fiarabana ho antsika rehetra fianakaviana izay manatrika izao fotoana lehibe izao ary tsy fotoana lehibe ihany fa fotoana tena manan-danja eo tantaran'ny fiangonana sy amin'ny fiainam-pasipony reto mpanoson'Andriamanitra dia ny katekista dia nitezana ny amin'ity andro fanolorana sy fanavaozana ny délégation pastorale ho an'izy 7 mianadahy izay antony izao fotoana izao Tonga eo fotoana ny asa manolorena isika anatanteraka anjarainalay ny firalainy ny katekista de
Coba kemudian lagi politika jarak saya mata politika itu sampai di Jawa dia pembezana delegasiona pastorali diri katekista diri ni declarate furi non ne che ma fiuapana atau sulla parte tanto di conquista amnifico di dia la chiesa yang bezana faifa pastorali wanritu katekista malar kayak Poi capicua di segretera di propria casa di Milano. Più rompa da lì da lavorare. Attiva sai fuori solo meno tra delegazione pastorale ismo agricoltura e nell'agricoltura si sa che la fare famiglia alla zefa la famiglia Ire problema yung katekista delegate umena delegasyon na andi matuwas sa matuisan ni volwana usu FCK mo manumaso yar confirmo na dinasa raso zaide FCK makapres fula randiem sulu lalena atong sumaga murafim Ire kusa yo katekista delegate o avós ande tira para rua za Joseph angkat furi insu na tiana da latina rumo wafbe mamdeni wansu ya sufu eseke moto de palas para primeira na opera eseke mo banki para tiana rapidez que dosa eseke mo pelo bedela na fazer som Solomon eseke mo kutubato ya bosa Raza Nirina Iva, Vuma Anus Mandakas. Rarnatu Rudina Rudina Mangalika dan Vaki. Rarna Pascalina Monirifunza Antampura. Rarna Suzette Monirikan dari Bubui. Rason Sultniena FCK Monirikan Data Fadilu. Rabu Garduru ni dinamar Jodina Monirikan Bicu. Raya Rumu yang modal Suli Rumah Ambuku. Rakuti Miena Donde FCK Mama Bati Siang Bufuna. Rakutu Rabali Barsua FCK Mama Filimana Bitlema. Ramat Son Andre Rumah Malasan Zanaturia. Ramat Suwirkina Ambutin Lanta FCK Ambutin Lanta. Rambiro Bella Punani FCK Madan Masna. Ranap Son Simitanta Umurin Santaran Zana Masna. Ranjini Divina Fitiniana FCK Matanan Fiabanan. Randiana Gasson Itaina Georgia FCK Mugujabaka. Randiana Matsu Victoria Viena FCK Mugujan Latu. Randiana Kutsu Suluk Nirina FCK Manamanzaka Familu. Randiana Mana Zanirina Fumat Sisanggaina. Rakutor Sulu Dainilla FCK Matanit Piabarat. Randiana Zara Sambefolla FCK Matana Mofa Zapana. Rasul Nibina Felicity Miriam Mauliutana di Patena. Rasul Kalena Arnaldo Vuma Bimaswan Malici. Rasul Baukatun Zanari FCK Mafiazana Nazuna Fazapana. Ratsim Barmana Sulufu Vuma Ambuida Zaga. Razaf Rakutlea Uniri Uktan Tosi. Razayamana Gabriela Natali FCK Matana Soka Fiorina. Razaka Manatsusul Manibi Vuma Birmanga. Razana Ganza Merlina FCK Mavalkianza.
antsika ny ten'Andriamanitra amorenatsika izao asa fanirana izao. Fa hoy ny fohatra masina: ato ny fony anao tsy mbola noforoaniko Jehova no efa fantatro, ary ato ny fony anao tsy mbola teraka no efa noa masiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Tsy anareo no nifidy aho Jesoa, fa izaho nifidy anareo ka manenonareo mahandesy amoa ary mahahareta mivokatrareo. Fa azo ely anareo amila tsahafana masina aminareo ka ho vavolombeloko eran'Jody Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Magatakarareo ary izay ankehitriny ravana malala manoloana izao an-taramasina izao mba hitobika any amin'ny fiangonana ka amaly izao fanekena izay amalina ireto fanontaniana ireto izao. Momba anaiky va ianareo anao zava-dehibe ny fiofanana amin'izay fanamoranareo tena mba hampianareo mpiasa tsy mahazo enatra amin'ny asa endenentanareo ato amin'Eritsekemy? Manaiky va ianareo anatanteraka amin'ny fahamarinana ny asa pastorat takinanareo araka ny fahataminany ny ambaratonga-lavitra sy ny ambaratonga-pitondrana? Magatakarareo ankehitriny izay mba hanonona miaraka ny fanekenareo teo amin'ny Andriamanitra sy ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no anoranay anao ny fahefana hitory ampianatra ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita misoatra masina. Hizara sy hitantana ny sakramenta amin'ny fotoana ilany izany ary alefa le didy rehetra mahakatekista lehibe anao. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra Jesosy Kristy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy any tanteraka anao amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapoka hiazo anatinao ndraiky atany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Itsangana kamaireza mombanao. Garçon Jean Aimé, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no anoranay ianao ny fahefana hitory sampianatra ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita misoatra masina. Hizara sy hitantana ny sakramenta amin'ny fotoana ilany izany ary alefa ny didy rehetra mahakatekista lehibe. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra Jesosy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy any tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapoka hiazo anatinao ndraiky hatrany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Itsangana kamaireza mombanao. Ralia Minsoa Nolalainy, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no anorana anao ny fahefana hitory sy hampianatra ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita misoatra masina. Hizara sy hitantana ny sakramenta amin'ny fotoana ilany izany ary alefa ny didy rehetra mahakatekista lehibe. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra Jesosy Kristy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy any tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapoka hiazo anatinao ndraiky hatrany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy
ho azy ny voninahitra mandrakizay amen. Sagana ka maileza zao kosa ireo zay manosy manavao ny fahefana katikista be azy ireo dia voaty miaraka ianareo. Amenaran ray sy zanaka ary fanay masina no antorana anareo fahefana hitoro sy ampianatra ny tenin'Andriamanitra arak'izay toro soatra masina izara sy hitantana ny sakramenta amin'ny fotoana ilany izany alefa ny didy rehetra mahakatekista be lehibe anareo. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitoran'i Jesosy Kristy tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy ny atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitraponka iaso anatina zakasany masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ny voninahitra mandrakizay amen. Itsagana ny tompon'Andriamanitra aizeza ivavatsika ravana malala isorana ianao Andriamanitro lay Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana izay mitondra ny fiangonanao amin'ny fahendrenao ary manindry olona ianao na dia vitanao samirery aza ny asa fitoriana filazantsara. Koa ireto ny mpamponao izay voavinana vao ndray fahavonam-panany ano ny asany mahakatekista lehibe azy. Indreto ny mpamponao izay mbola voanantsoinao koka nomenao fahefana ho amin'izany asa fanontona miavaka izany. Andriamanitro hiasa feno anatin'ny fon'izy ireo anie ny fanahy masonao hitaridalana azy, hanolontsaina azy, hampandresy azy ary hitondra fahazavana eo amin'ny fanontona rehetra izay atao. Taio izy ireo omeo fahasalamana, omeo fahavonam-panahy, taio ny angonany mba ohatr'izay miray antso amin'izy ireo ka ho tosika sy hoery mampirisika azy hatrany hatrany eo amin'izao antso masina ny antsonao azy ireo zao. Tompo Andriamanitray, raisoary izy ireo na dia malemy azy na dia olombelona ihany azy dia mba hiteso raiso ho mpiara-miasa aminao ho sakaizanao Jesosy dia aza mahafoina mahasaraka azy ireo amin'izay rehetra fanontona tanteray. Dia ny tana maherinao anie izay tsy rehetra-panafiana no hitantana azy no makivaky izao tontolo izao amin'ny kely lehibe avy aminao Andriamanitro ka andresy izy ireo fa tsy ho resy. Dia mametraka azy ireo ampelantananao izay ny ankohonana no mitolo ny fitandremana sy ny fiangonana ary-bolona miara-bavaka izay nametrahana azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ambaranay amin'ny anaranay sy zanaka ary ny fanahy masina ary fakatekista delege ato amin'ny lesitsekely menareo manomboka izao araka ny fandamina ny paratoka-pitondrana izay miahy anareo. Amen. Manana ira alao nitotika any fiangonana izay ary nareo alao izay rehetra eo tompo izay nao. Thank you.
restana di Montpellier ora selalu di Madrid di Sisara di Afrika di Bagiru di Makassar di Bagiru mas di Merah Baru ada Malala di Pasar di Penaruh Show Maire semacamnya konstitusinya nyap terus di TV Show benar-benar kaliber apa sebab tapi lalu Show di Merah apa supra pemerintahan Nauru Raya di Marswil itu.
ho an'andriamanitra tokana mpamontatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny sy ankehitriny aroa mandrakizay. Fa Andriamanitra ny ahatanteraka izay tratoko ho anareo araka ny arenan'ny voninahitry Kristy Jesosy. Amen. Apetraka efa makavangina isika ny avana. Hoan'Andriamanitra irery alele voninahitra amin'ny anaran'ilay Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Efa voasikana tatefakeky ny fiangonana mory amanazy fa manome fantanina karabe-metsy maso fa isika zay fiangonan'ny toira reny ireny fiangonan'ny avina finarantsy azy. Efa hitanina mba hijery manokana azy ireny, fa hijery manokana amin'ny azo atao fisampana anatin'ny fiangonan'ny avina sy ny sisa zany. Dia ao koa ianareo fiangonan'ny ara-mamosy izy ireny efa hitanina mba hifampitsinjo zany amin'reto katekista délégué reto, satria izy ireo tena mandeha fotoana tokoa fa tsy velona miasa fotoana firavantary io zany fa manana ny fivelomany. Ka izany azy ireo manana dia tena eto amparaka izy ireo ny foano ara-fitaovana ho antsika fiangonana ny adiny reto na fiangonana zany na sapana rehetra azo atao fa nieritkerika oloa dia mahatonga zany izovana mpitoro lazatsara. Zao dia bekoly président ny fiamanana ny katekista délégué ny fanolana kosa ny fotoana manaraka. Satria Andriamanitra no tompony fiantsona ary igny no hiverina mahandro amin'ny zavatra rehetra mahatanteraka sy manavorana zao fampokavana fanokana sy fanavaozana. Ny katekista délégué etan'ivy sondaparitany isaona izy Andriamanitra dia miantso sy mividy anay. Faharoa dia mankasitraka ny branche sondaparitany zay tsain'ny branche sondaparitany hiara miasa izay manatanteraka izao fampivavahana amin'ny fampifanana izao. Ny Andriamanitra efa nifidy sy miasa nareo fomba hitahirinao mandrakariva ny amin'ny antso sy ny andraikitra napetraka tomponareo. Aefanao be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo izay tanteranareo. Mandrona zao andidy sy andraikitra ny tanteranareo zao dia mahatsara koa izay tsy tia amin'ny teny na amin'ny vera fotsiny any fa marina sy amin'ny fitiavana. Dia verefa misy zavatsoa izay nomaninay mahomena ho anareo ndraiky teo ny sondaparitany dia manompo izany izahay andalana firaty katekista délégué hombavary. Raisa mitiavana tompo atena vokotomponay manaraka amin'ny izany. Misy aho amin'ny tanona izay mitory mitarika ho anareo amin'ny sondaparitany rehetra izay manarika tekiny dia atao mitiavana izany. Ny faharoa dia mankasitraka tsika rehetra dia manomboka ankehitriny ny mpitandrina ny valy, ny katekista délégué mpambaly, ny bureau fiangonana izay manatrika eto satria ao anatin'izany moa zany nasiana ny bureau fiangonana ny fitanemana na ny fiangonana na ny fomba zay entin'ny katekista délégué rehetra zany dia manatrika eto. Isika rehetra fianakaviana na fiangonan'ny avy koa ny katekista délégué fianakaviana mpambaly isika rehetra izay mifanosina eto zavana dia arabaina amin'ny anaran-tompo. Dia Andriamanitra fiadanany hitahirintsika manareo amin'ny fahasoavana mba hitompo amin'ny zavatra rehetra tahaka ny ananenan'ny tompo ny fanahy. Dia mankasitraka tsika rehetra riavana. Ny teninay anatin'ny fahalen'ny katekista délégué dia solotena riavana dia very fa niombona antso izay ary niombona finoana niombona teny ihany koa amin'izay verina handraisana zao hienana hampisaintsiny zao.
ka hiobonanay iteny mpanao salamo hoe itolo mianaranao angala atao salamo faharoamroapolo aminy faharoamroapolo ary anafisa koa le apôstôly zany ao miasa ny apôstôly toko faharoapolo amin'ny efatra roapolo hoe tsy ataoko ny zavatra koa miainy hatanterafy ameno dia mifitona fiazantsara zay natolotra ao anay nandehavana adrano kelyerinay rehetra ireo antso miantsonanay tsy hanao anay izala tsy hanao miainay fizanako izahay no ny amin'ny tompo dia efa niantso mividy anay fa dia herinay riavana fa hitondra mandakanay ianareo ahafany amantanteraka tsy malazo ary zay asa masina napetraka toko izany dia aorinan'izao moa zany a ny eto atoerana manazay le fandaminana ny am'izay iarahantsika ny sakafo arak'izay le fandaminana napetraky ny fiangonana le mandaitsika nanana dia antompo fiavana mondavitra ratsika ny fiainany amen. Miarony fandaminana zay ataony eto-toerana fiarana sakafo dia ireto fiangonana ireto raha misy tompontenao dia agatana eo namborao sinoana tanytany ny avao ambanimaso akady zay vola atonjomanga syzolabe sisa dia tsika zany tena mbola manakarina mbola manompo tena misy ake fiangonana diopologame dia koana dia miavana fa mitatratra crise de vocation izy fitopolo ihany tratra misany laso vary tsisy manompo tena tony any tsisy malaikaroso fa isansaitra eno tanarivo efatra zany hoe ajary maholo kely araisina le 105 tsy misy asilady 209 mivoaka amin'ity a mpianatra 209 dia 105 tsy misy asilady dia raha zany ezaka nataontsika hoe saza be zany ajanona kely rehetra rahazafolikavanazao dia sady melatanareo zay azo tena nareo makasitraka ny birao ny sotrafatany zay fantatray ny vidinareo kanefa dia tonga nanatanteraka zao fotoana zao nareo a dia zava-dehibe anay a ny fahatongavanareo a ety aminay hoe voninahitra mandeha kosa izay mamarana izao fotoana zao mianaranao satria efa natomboka ka mianaranao izao fotoana zao ao ireo manao fanamina manokana ny fampona manokana zay natao tamin'ity an'ity anaisitra izany fampona zany zay Jesosy ary mpona volona dia volona ndray sarotra ny fotoana voateninao izay dia mahatoky fa tsy ho faty-tsekoly ka hoe analakandro eto a dia tsy sarotra zany tonga tsy efa mitsotra efa maty fa mbola ho avy ny fotoana ny ranao anay velona andesy amoa eo amin'ny asanao eo voninahitra eo dia vita teto amin'ny anaran'i Jesosy amen.